ho an'izay nitondra baiboly dia asaina mpitiavana mba ho eo ambany masony izany teny izany. Ny miatoko 220 ny andininy 720 hatramin'ny andininy 730. Izao afatry Nehemia zao dia mifamatotra indrindra amin'ny anaran'ny Nehemia izay mpitarika teo amin'ny firenen'ny Israely avy any amin'ny fahababoana ka iverina eo amin'ny tany nampanantenaina. Ny anarana hoe Nehemia dia mitovitovy amin'ny anarana hoe Nahoma ny dikany izay azo adika hoe ny fampiononan'i Jehova. Ny fampiononan'i Jehova ny olony dia tanteraka tamin'ny fiverenan'ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fifaliana sy ny fampanantenan'Andriamanitra indray. Tao anatin'io atao hoe fiverenan'ny vahoaka nofidian'Andriamanitra ho amin'ny fampanantenan'Andriamanitra io dia nanamarika izany ny tranga izay hitantsika eto amin'izao perikopa izao. Andeha avakitsika ilay soramandry eo amboniny eo. Inavakiny eo. Ny nitokanana ny mandan'i Jerosalema. Ny mandan'i Jerosalema izay mamaritra ny atao hoe tanànan'i Jerosalema mazava ho azy. Ary rehefa miresaka hoe Jerosalema tsika dia mitovy amin'ny hoe miresaka ny atao hoe fiangonana. Izany hoe endrika na sary any ahonan'ny fiangonana ny tanànan'i Jerosalema. Ary avy amin'ny fomba sy ny fihetsika izay nasehon'ny Levita ny mpisorona teo am-panokanana azy no andaisantsika leso, no andaisantsika afatra ao anatin'izao fiarahantsika rehetra midera mankalaza an'Andriamanitra izao. Misy an'ireto afatra reto omeny tompo antsika manoloana ny atao hoe fiarahantsika rehetra mankalaza an'Andriamanitra. Ny voalohany dia izao: ny olona madio no ilain'Andriamanitra ho amin'ny fiderana azy. Ny olona madio no takian'Andriamanitra, ilain'Andriamanitra ho amin'ny fiderana azy Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 720 hatramin'ny 730. Andeha tsika rehetra no hiaraka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia niangona ny mpihira avy tamin'ny tany lemaka manodidina ny Jerosalema sy ny avy tamin'ny vohitry ny Netofatita sy Bety Gilgala ary ny sahany Geba sy ny azy Maveta, fa efa nanao vohitra ho azy manodidina ny Jerosalema ny mpihira ary ny mpisorona sy ny Levita samy nanadio ny tenany, ary nodioviny koa ny olona sy ny vavahady ary ny manda. Rehefa voatokana ny tempoly, tsy avy tonga dia hoe niantso Nehemia na i Zerobabela dia tonga dia avy nideran'Andriamanitra ny mpihira ny Levita teo an-tanàna. Fa naninona aloha izy? Nanadio ny tenany izy. Misy ny fomba izay nanadiovana ny mpisorona tamin'izany fotoana izany mba hahatonga azy ireo anana ny atao hoe famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, mba hahatonga azy ireo hiaina ny famindram-pon'Andriamanitra, ary hahatonga azy ireo arabaky teny ny teny hoe madio izay azontsika dika hoe masina ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny fitenin'ny Jaona, ny fahitan'i Jaona any amin'ny Apokalipsy hoe masina ianao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Satria masin'Andriamanitra izay rehetra hideran'Andriamanitra dia manahaka ny famasinan'Andriamanitra ihany koa ry havana. Tahaka izany ny tantaran'ilay lehilahy anankiray izay teraka jamba teo. Tsy hoe mbola jamba izy dia efa afaka nideran'Andriamanitra, fa tsy fasitrana izy tao aorianan'ny fahasitranany izay endriky ny fanadiovana azy, tao aorianan'ny fahasitranany izay endriky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra no raisiny, dia tanteraka tamin'ny fideranan'Andriamanitra izy. Ary toy izany ihany koa tsika ry havana amin'ny tean'io ty raha miombina amin'izao fankalazana izao. Dia mbola tsy lany daty ny fitenenana hoe ny olona mendrika ny fideranan'Andriamanitra dia ny olona mahatsiaro tena, ny olona nandray ny fanadiovan'Andriamanitra azy, ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra mba hananany ny toetrany fahamasinana, satria masina ilay Andriamanitra izay ho deraintsika hivavahantsika. Izay ny afatra voalohany: ny olona madio no ilain'Andriamanitra, takian'Andriamanitra ho amin'ny fiderana azy. Fa zao ny zavatra faharoa: ny fideranan'Andriamanitra izay ny antsony antsika rehetra dia manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiangonana. Manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiangonana ny fideranan'Andriamanitra. Izany no hitantsika manomboka eo amin'ny andininy 130 hatramin'ny andininy 730. Rehefa hisaotra an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny mandan'i Jerosalema
ny Israely izay nitarihan'ny Miasy ry Zerobabela sy ry Ezra dia anisany nitarika azy ireo tamin'izany fideranan'Andriamanitra zany ny mpihira teo an-tanàna teo amin'ny tanin'ny Jerosalema. Ny mandan'i Jerosalema izay araka ny fanambarantsika teo hoe mariky ny fisian'ny atao hoe fiandrianan'Andriamanitra indray, mariky ny fisian'ny atao hoe vahoakan'Andriamanitra miaina amin'ny fiadanana ary sarina tandindon'ny fiangonana izay iainantsika kehitriny. Noho izany rehefa hanompo an'Andriamanitra ny fiangonana dia nanana anjara toerana lehibe ny Levita sy ny taranaki-asafa izay nitononona eto ho amin'ny fideranan'Andriamanitra, ho amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Ary zany no itenenana hoe ny fideranan'Andriamanitra dia anisan'ny singa anankiray mamaritra ny atao hoe fiangonana. Misy karazany olona tsy te mideran'Andriamanitra. Inona ny antony? Ozy ilay olona zay rehefa nanontaniana fa maninona ianao tsy te mihira mankalaza manome voninahitra an'Andriamanitra, mety ho marina ihany ny fomba fijeriny. Fa ozy izy hoe raha fideranan'Andriamanitra ozy izy no ilain'Andriamanitra, raha io ihany ny teny ilain'Andriamanitra dia tsy nidina dia te ambony tany Kristy. Satria maninona? Iza mahay mideran'Andriamanitra kokoa isika sa ny anjely any an-danitra? Ny anjely any an-danitra. Dikan'izay raha fiderana no andrasan'Andriamanitra amintsika dia efa ampy ho an'Andriamanitra izany. Efa ampy ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay nananany hatramin'izay ka mandraka kehitriny. Fa ao anatin'izay kosa rehefa iainantsika amin'ny fahadiovana ny fideranan'Andriamanitra dia tanteraka ilay afatra faharoa teo hoe manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiangonana isika, satria isika zao no atao hoe anjely irahan'Andriamanitra. Izay moa ny ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy hoe ny andry ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana no antsoina hoe anjely ny fiangonana. Noho izany dia rehefa manana ny toetra feno fahamasinana tahaka an'Andriamanitra tsika, amin'izay fotoana izay vao azo ambary ty afatra faharoa ty hoe manana anjara toerana eo anivon'ny fiangonana isika riavana. Zany ihany koa ny ambaran'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny bokin'ny Kolosiana toko 7 any 1:20 sy ny 7:20 teo. Ny fideranan'Andriamanitra dia eloavan'ny atao hoe fisian'ny tenin'Andriamanitra. Ary io teny izay voasoratra eo amin'ny Kolosiana io dia mamaritra ny atao hoe fanompon'ny fiangonana tany Kolosia tamin'izany andro zany. Misy ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra, misy ny asa maro samihafa izay hifanampiana asa fanaovan-tsoa moa zay ny ilazana azy. Fa misy ihany koa ao anatin'io ny fideranan'Andriamanitra arak'ilay teny hoe miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo. Zany no itenenana riavana fa manana manjara toerana lehibe eo anivon'ny fiangonana ny fideranan'Andriamanitra izay ataontsika. Ary amin'ity an'io ty dia atao hoe sehatra ho antsika ihany zao fotoana zao. Satria raha tsy haivina ny anton'izao fotoana izao dia ho fanohanana ireo atao hoe mpanompon'Andriamanitra notaizaina teo anivon'ny koral avy eto toerana, notaizaina tao anatin'izany atao hoe fiarahana mideran'Andriamanitra zany. Zany hoe efa fahatanterahana sahady ny teny izay nambara amin'ity afatra faharoa ty hoe manana anjara toerana isika izay natokana hideran'Andriamanitra. Isika mpihira mideran'Andriamanitra manana anjara toerana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ary zany ihany koa no antony famorintsika eto, satria manana anjara asitsika dia hifanohana amin'ireo namantsika ireo ary asehontsika amin'ny fomantolo tsy amin'ny alalan'ny talenta fotsiny ihany, tsy amin'ny alalan'ny fahaizana fotsiny ihany, fa amin'ny alalan'ny tenantsika manontolo, amin'ny alalan'ny fifanohanantsika rehetra ny anjara borikintsika ao anatin'izany atao hoe mafiangonana antsika izany. Marina fa hoe rehefa hivoaka ho mpitandrina soamatsara ireo namantsika ireo dia tsy hitondra fiangonana eto Ampahibe mihitsy, isory ao an-tsaina aloha zany, sao dia efa misy miandro fotsiny ao ry zalahy sy ry zavavy. Zavavy daholo kay moa zany, tsy eto Ampahibe no mitondra fiangonana rehefa mivoaka zay fa ny tiana tenenina dia hoe ny fiangonan'Andriamanitra dia manerana ny tany rehetra, ary ny fanehoantsika ny fiombonantsika rehetra fo amam-panahy ao anatin'izany dia fanehoana fa ho voninahitr'Andriamanitra ny asa rehetra ao ataontsika. Noho izany rehefa fitinina ny afatra nomenantsika tamin'ity an'io ty riavana dia izao hoe raha nanomboka napetraka tamin'ny andron'ny Nehemiasy Ezrany atao hoe fanomponan'Andriamanitra indray tao aorianan'ny fahababona, dia natsoina ireo olona natokana ho amin'ny fideranan'Andriamanitra tahaka antsika rehetra izao zany. Ny olona natsoina amin'ny fideranan'Andriamanitra dia olona vita fihavanana amin'Andriamanitra, manana ny toetra ny famasinana
ka mendrika ny anonona ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny fiderana izay ataony. Fa ny faharoa manarak'izay dia aza donoina ihany koa fa ny fanoloran-tenantsika rehetra dia mandrafitra ny atao hoe fiangonana, manana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiangonana. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay any amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nampiambonanao anay rehetra kehitriny. Misaotra ny amin'ny fiderana izay natokanao hoendriky ny fanipola izay tanterahan'ny fiangonana kehitriny. Misaotra ihany koa ny amin'ny tenanay tsirairay avy ireto. Eo ny mpanomponao izay avy amin'izao fiangonana izao. Eo ihany koa ireo namanay miara-manompo aminay avy amin'ny fiangonana maro samihafa. Ianao Andriamanitra no hampiray feo hampiomboa saina mampanahinay. Misaotra satria tsaroanay ankehitriny fa manana ondry maro ianao hoe tenivon'izao tontolo izao, ary izany ihany koa no hanirahanao ny mpanomponao. Miombony izay rehetra kehitriny amin'ny fifaliana aminao Andriamanitra, satria tsapanay fa manana anjara toerana lehibe ny fiderana taonay eo anivon'ny fiangonana. Manana anjara toerana izahay fanomezam-pahasoavana izay napetraka ao aty anatinay, entina maneho ny anaranao hoe tenivon'izao tontolo izao, ary ankehitriny tao mizay rehetra mba hankamamy ny famindram-po izay nentinao nandraisana ny olona rehetra indray tao amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Ankehitriny Andriamanitra raha hiomana izay ho amin'ny fankalazana, ho amin'ny fiderana sy ny fanohanana ny asan'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanohanana ireo namanay, dia ianao Andriamanitra hanadio anay aho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary atsapahanay fa olona vita fihavanana aminao Andriamanitra izay, ka hitoeranay amin'ny fahamasinanao. Ankinina aminao ary fanahy masinao ny fotoana rehetra, mba atsapahanay fa manatrika ny fiainanay ianao Andriamanitra, ary manatrika anay hanome anay fitsaharana, hanome anay fiadanana fa tsy fanamelohana. Ankinina feno ampelantananao ireo namanay izay mbola mikasa kehitriny, ny hiaraka aminay, iombona aminay amin'izao fotoana izao. Ny vavakay Andriamanitra dia ankininay amin'ny anaranao Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Misaotra ny tompontsika riavana ny amin'ny ty fotoanan'io ty, miarahaba antsika rehetra vahiny ho antsika eto toerana ihany koa ny amin'ny fanaovana zava-dehibe izao fotoanan'io izao. Omena avy hatrany ny tompon'andraikitra ny fanohizana ny fandaharam-potoana, fa mialohan'izay mangataka solotena avy amin'ny antsan'ny folo alinday tao toerana hibatan'ity pilipitra ty maketsy amin'ny toerana eo amin'ny sisiny. Misaotra tompo. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ry havana natratra ty Alahady ariva ity. Andeha fampiarapitsika tonony amin'ilay ho akaikinao hoe fiadanana ho anao, fiadanana ho any ankonanao. Misaotra sady ry havana ho an'ireo vahiny izay nasaina hamonjy izao fotoana izao. Andeha raban'ireo izay voatonona anarantsika, ka izao ny anaovantsika azy. Manonona tokopira anankiray dia mitsangana ry zareo, dia itsika ny toerana ny manonona hoe fiadanana ho anao, fiadanana ho an'ny ankonanao, sady manofatanana ho an'izy ireo itsika. Andeha ary ho an'ny antsan'ny folo alinday izay eto an-toerana. Misaotra tompoko mipetraka ianareo.
amboara-peo faravohitra. Misaotra tompoko, petraka ianareo. Ikanto. Misaotra tompoko. Tonga ve ilay fitsika mandray soro? Tsy tonga izao fa nisy zavatra manahirana kely azy. FJKM Tanimena Tsinanana. Misaotra tompoko, petraka ianareo. VFL eto an-toerana. Misaotra tompoko. Dia tehaka mafy tsika ho voninahitra Andriamanitra. Ao anaty Baiboly ao ry havana dia misy tantara ny zanak'Israely. Azonareo vakino io tantara io rehefa tonga any an-trano any amin'ny Exodosy 7:10. Rehefa nentin'Andriamanitra ny zanak'Israely ny ala tany Egipta dia nandalo tao amin'ilay toerana izy hoe Refidima. Ary rehefa tonga tao izy dia tsisy rano. Dia nymonomonina tamin'ny Mosesy reto zanak'Israely efa manino izay nentina hoe maty ny etaety izay sy ny zanakay sy ny biby fiomponay. Dia nirahan'Andriamanitra Mosesy hoe ento ilay teanao dia makanesa ozy izy Andriamanitra eo amin'ilay aram-bato ao Horeba ianao dia kapohy amin'io dia hivoaka ny rano. Dia nisotro rano somatsiara ny zanak'Israely. Vita ny olana iray ry havana dia tonga indray ny olana anankiray. Mitoy ao anatin'izany Exodosy 7:10 ihany izany tantara izany. Nisy fahavalo ny zanak'Israely dia ny Amalekita izany. Rehefa nanana ny fahavalo io ny zanak'Israely dia niakatra tena tapon'ny avoany Mosesy hivavaka amin'izany ady izany. Dia natsanga ny tanany. Rehefa ela ny ela dia nanino Mosesy? Reraka ny tanany. Rehefa reraka ny tanany dia resy ny Amalekita ny zanak'Israely. Dia tonga Iora sy Arona nanohana ny tanany avy sy havanana. Dia mandra-parivan'ny andro izany dia nandresy ny Amalekita ary zareo. Inona ny tia natongavana ao anatin'izany ry havana? Misy manontany amintsika angambany hoe inona ny anton'ity fotoana androany ity? Ny antony ry havana dia ifampitondrantsika ambavaka. Ifampitondra ambavaka tsika ry havana indrindra ho an'ireo tanora tsy mahafantatra izahay. Ifampitondra ambavaka tsika ry havana. Dia misy isaky ny vita zany ny hirany antokopira anankiray dia misy anankiray hivavaka. Dia ohatr'izay fontsika ao anatin'ny rakitra ry havana no anentanana antsika mba hanolotra izay tena any amintsika. Andeha tsy hitondra vola oditsika fa izay tena freno entsika mody androany fa tena hanomana antsika andreo. Dia hoy ny tompo hoe aza manahy aza manahy izay hosotroanareo izay hotafianareo ozy izy fa ny voromanidina ra manino tsy namafina ny jinjy reny kanefa nanino nihinana ihany reny, velona ihany reny. Dia andeha ho tohanantsika ireny namantsika ireny sady ifampitondram-bavaka satria baiko ny tompo izany hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Dia maro tsika mety manana olana eto koa ry havana dia fotoana izao ahafahantsika mifampitondra ambavaka. Eny ary havana izay no ela fa andeha tonga dia ho raisitsika mitehaka ny antsany 10 alin-da anao iraray mialohan'izao fotoana izao. Ataovy aza tsatra le tehaka raha tsy efa tonga ty aloha ny antsany 10 alin-da dia mailamailaka kely ianareo.
azafady tompoko isaky ny mavita hira le atoko-pihira zay tononona eto a tonga dia efa miomana le olona manana anjara amin'ilay vavaka tonga dia miakatra te aety aloha misaotra tompoko. Satanao Andriamanitra fa mbola tonga eto amin'ny tranonao amin'izao andro takariva izao. Fotoana izay natokany Sampana Tanora entina hanohanana ny mpianatra ao mpitandrina. Mangataka aminao Andriamanitra ho an'ny fiainatokantrano izy ireo. Ianao Andriamanitra no hiaro azy ireo, ianao no hitany ny ankohonany ary ianao ihany koa no hitoetra mandrakariva ao anatin'ny tokantrano izy ireo. Ka mifananao masina ny Andriamanitra no ombana azy, hatanterahana izany adidy masina miandry azy izany. Ary mangataka ihany koa Andriamanitra ho an'ny fiainatokantrano tsirairay avy. Tsy miafina aminao Andriamanitra ny zava-misy tao firenenay noho ny ame anara-pahasalamana, ao konkoa ny fahaverezana azy izay tena niahatra teo anivon'ny fiainatokantrano. Mangataka aminao izay Andriamanitra, ianao dia manana ny ambiampy entina hitsinjovana anay sy ho zaraina aminay. Ka ny farany herinay sy ny tanjakay Andriamanitra tsy hahefa na inona izay raha tsy miaraka aminao. Ka ny herinao Andriamanitra ny ankinanay, hatanterahana izany fangatahana izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra ray eo. Amen.
miomana miakatra etsy aloha ny amboara-peo faravoatra ndeha itiaka mafetsika riavana raisantsika izy ireo manao hira efatra ary zareo tonga dia miomana ilay mivavaka ao aorianan'ny amboara-peo faravoatra. Fifaliana ho an'ny antonkom-pihira amboara-peo faravoatra no mandray anjara amin'izao amboaran-kira mpiderana hitrotroana ambavaka ho an'ireo mpianatra izay mianatra ho mpitandrina. Dia ampifaliana no anoloranay hira ananki-efatra araka ny efa voalaza teo. Ny hira voalohany hira fiderana aleloia obio. Ny hira manaraka vavaka, hira vavaka ho fisaorana an'Andriamanitra fametrahana fitokisana tanteraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay vitany amin'ny fiainantsika. Dia hira fahatelo ny hira ao amin'ny FFPM 4,500 tsy misy miadana ao am-po, ary ny hira faran'izay atolotray dia vavaka fisaorana ho an'ny fitantanana ataon'ny tompo amin'ny fiainantsika, dia mianofinaritra tompolahy sy tompovavy. Dia efa ialana tsy ny sahady fa mety hisy noho ny adidy dia misy vitsivitsy aminay rehefa vita eto ny anjaranay dia mety angatadalana ikodigodina vitsivitsy ho iaho fa tsy hoe izay rehetra fa dia efa mametraka an'izay fialatsiny izay tompo. Mianofinaritra tompo.
Grazie
Antoko-pihira na ny sampana izay nitononona teo. Aleoloha ka atoerana ry zareo dia avetsika manangana n'ilay sampana dino nanonona azy. Izay sampana dorikasy rehetra tonga eto ry havana dia ho arabaitsika tahaka ilay narabaitsika teo hoe fiadanana ho anao, fiadanana any ankonanao iangaviana mba hitsangana ny dorikasy eto toerana. Misaotra tompoko izy ireo izany no nandrindra ny vavaka izay ho atao eto isaky ny vita ny hira izay ataony antongom-pihira. Eto koa izay ry havana dia misaotra betsaka ho anareo amboara-peo faravohatra izay nangata-dalana handeha dia manonona mandrakariva izay ombanareo ane Jesosy ary makasitraka indrindra ny fanotronanareo anay. Eny ry havana, anao vavaka, misy dorikasy anankiray anao vavaka dia tonga dia efa miakatra hikanto anao hira anankitelo avy hatrany ao aorianan'ny vavaka. Iary vavaka sika tompo, misaotra anay izay ry tompo Andriamanitra eo fa mbola notahinao sy narovanao ka nahatratra izao an'izao. Nomenao hery sy tanjaka afaka hitondram-bavaka anireo namanay, indrindra fa ireo mpianatra otravo-mpitandrina izay mandalo sedy sy olana maro samihafa. Mamindrafa amin'izy ireo ianao ry tompo ary momba azy ireo. Mifanahinao masina sy an'olotsaina azy ireo amin'ny olana izay mianjady amin'izy ireo satria ianao ny tompony vahaolana. Ianao hanome azy ireo ireo izay rehetra ilainy fetomanana amin'izany fianarana izay. Apetraka eo aminao ny fiainan'izy rehetra sy ny momba azy mba tsy hahatonga azy hakoviana amin'izay olana manjady amin'izany. Amin'ny anaranao tompo no anaovana izany vavaka izany. Misaotra raio, amen. Ny fiara 3521 TAE mba hakisaka kely tompoko azafady fa misy olona maika ao. Azafady tompoko. Raintsika mitehaka hikanto ry havana hiakatra ety aloha. Tsy ajantsika mitehaka raha tsy efa miakatra ry zareo. Ry havana malalao ny tompo, fifaliana ho anay atao amin'ny kanto ny miarabanareo indray amin'izao tolakandro izao, ary miaraba manokana ny antoko-pihira antsan'ny filohalon-da amin'izao fotoana hitondranam-bavaka ny mpikambanao aminareo izay vao antso manokana hitory ny tenin'Andriamanitra izao. Ny anjara ataoko hoe fanomezana omenay dia hira anankitelo. Hira mitondra ny lohateny hoe Bogoroditse Devo, hira russe izy io. Ny hira manaraka The Ground ary ny farany Jubilate Deo. Izay hira telo izay no entinay hiderana an'Andriamanitra ampaherezana anareo ihany koa, ary indrindra ihany koa ampaherezana antsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia mino finaritra tompoko.
mialatsy satria raha miteny tsy fantatra ilay ho ataonay a ny tena marina ezahana ho tazomina amin'ny feony a sy ny rafiny tena izy arak'izay nanoratany olona azy a ny hira ataonay Bogorodice Devo a hira rosianina tsy sanatria koa hoe hira rosianina fa isan'ny hira azo atao hoe sarobidy eo amin'ny fiangonana rahavavy orthodoxe izy io a nosoratany Rachmaninoff. Ny faharoa araka ny lazain'ny filohan'ny fiamanana teo a The Ground hira indray a milaza ny hatsaran'Andriamanitra sy fangatahana amin'Andriamanitra ny siny ny fiadanana etỳ tany. Ary ny hira fahatelo farany a dia Salama, fiderana an'Andriamanitra, ny mideran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ny olona rehetra sy ny tany rehetra. Tsara ihany koa ny manamarika fa miaraka aminay, izay moa ny tena fanaonay dia hira tsy misy mozika manaraka na kapela, fa ny amin'ny androany zay dia manana namana manokana Dory Rakotondrazaka, izay mpitendry matianina ary mpampianatra ihany koa mozika miaraka aminay ankehitriny. Dia ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
ivavaka isika ry Andriamanitra rainay eo ankehitriny dia misaotra anao izay raha mbola afaka mitanily eto anatrihanao ankehitriny mitondra ny entaentam-ponay ankehitriny izay mivavaka ho an'ireo mpiomana mpitandrina izay zanaky ny fiangonana angatany aminao mba homenao fahasalamana izy ireo ahafahany manatanteraka ny fianarana izay ataony. Eny fantatra fa tsy mora izany fianarana izany ka izany no angatany aminao Jesosy mba homenao hery sy tanjaka izy ireo ary hoarovanao amin'ny aretina sy ny rofo maro isan-karazany. Dia tovy amin'izy ireo ny teninao fa ianao dia tsy andao azy ireo amin'ny androm-piainany rehetra. Dia izany ny vavaka ataonay ry Andriamanitra rainay eo mianoho ny vavakay. Amen. Izay mamay am-pifaliana hony no akasitran'Andriamanitra tonga amin'ilay fotoanany rakitsika ry havana izao ataontsika ny hira fa 3 sy 300 dia anatanteraka izany isika 3 sy 300 o mandrosory mpanarato-ny Jesosy.
hiditra ny tapany faharoatsika ry havana dia atsoitsika hiakatra ety anoloana ny FJKM Antanimena Tsinanana. Dia horaisitsika mitehaka mavibe ry zareo ry havana, tsy hijanontsika raha tsy efa tonga ety anoloana ry zareo. Mandroso ianareo avy amin'ny FJKM Antanimena Tsinanana. Tonga dia miomana avy hatrany ilay mitondra am-bavaka ao aorian'ny hirany zareo. Manao hira telo ry zareo dia miakatra avy hatrany ilay mitondra am-bavaka. Raha ry ilaina soavina ny tompo mombanao. Izany teny izany no entinay Sampana Tanora Kristiana Martsa nantokom-pihira sigionota avy ao amin'ny FJKM Antanimena Tsinanana fifaliana iarabanantsika nahatratra izao fotoana izao. Miaraba manokana ihany koa ireo mpiofana mpianatra ho mpitandrina eto amin'izao fitandremana izao nahatratra ity andro ity natao hitondrana am-bavaka sy hanohanana azy ireo amin'ny fianarana izay ataony. Dia manolotra izahay anjara prikely ho fanohanana anareo mpianatra ho mpitandrina dia mampahery anareo hatrany amin'ny fianarana atodsoa amin'izany fianarana izany. Misy afaka mandray ve? Hira telo no tanterahanay mitondra ny lohateny hoe tsy mendrika. Ny hiranay faharoa toko-panimpony ary ny hiranay fahatelo farany dia tafatoetra. Meno finaritra tompoko.
mbola hiary vavaka isika tompoko. Raha eo misaotra anao izahay noho ny fahasoavana sy ny famindrapo atolotra ao anay. Misaotra anao ihany koa noho ny nanomezanao izao fotoana izao hifampitondrana iam-bavaka. Mifono aminao izahay tompo fa tsy nanaraka ny sitraponao, mamela ny elokay. Ankehitriny dia mivavaka ho an'ireo mpianatra rehetra isan'ambaratongana izahay. Omeo saina matsilo sy tia karokaroka ary fahazotoana izy ireo. Omeo fahendrena sy fankatoavana ireo mpanabe azy. Ary tahio no avin'izy ireo mba ho mpandresy hatrany amin'izay ataony, torohy lalana mba handeha amin'ny fahamarinana ka ahay hanankina ny fiainany aminao. Misaotra ray eo. Amen. Horaitsika mitehaka mavibe ny VFL eto an-toerana hiakatra avy hatrany hanao hira roa izy ireo. Efa miomana ny hanao vavaka ao aorianan'izay. Dia maminao ny fanonona fiarabanantsika amin'ny anaran'ny tompo dia misaotra ny Sampana Tanora eto amin'ny fiangonana izay Sampana VFL ny amin'ny fikarakarana izao fitondranam-bavaka ho an'ny zanantsika miomana mpitandrina izay eto amin'ny fiangonana. Hira roa no atolotray miditra ao anatiny, efa ao anatiny fa tsy hoe miditsika amin'ny karemy ka dia hoentinay sady ianareo hieno ny hira ho amin'ny Paska. Misaotra tompoko. Ny ran'ny Kristy sy Jesosy eo.
Tondra fivavahana ary ny vahoaka izay entiny. Ianao anie no hiaro azy amin'ny zavatra-dratsy rehetra. Tompo, ianao hanome saina ireo mpitandrina hanampy azy ireo amin'ny adidiny raikitra izay napetraka ao mbola hovitainy. Mamela ny eliny ary mamindrafo aminy amin'ny tsy famendrehana rehetra fa olombelona izy. Mangataka aminao koa izay ankehitriny ho an'ny tany razanay izay fantatrao fa eo amin'ny adila politika indrindra tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka mijaly tsy manako hoanina tsy manako tafiana izany rehetra izany Andriamanitra angatahana aminao daholo ny hanomezanao saina endry an'ireo mpitondranay ka mba ho Madagasikara sambatra ny taninay. Mangataka koa izay fa misy amin'ny vahoakanao izay marary ao ny tsy manako hoanina ihany koa mararo indrindra fa ty aretina Covid-19 ity. Ianao nie no nasitrana ireo manapitra marary satria mpitsabo ambony mpitsabo rehetra ianao ko izany no angatahana aminao dia mba asitrano izy Andriamanitra hiala amin'izany aretina samihafa izany. Raha ny zavatra tiana angatahana dia betsaka nefa anao mahalala ny zavatra tiana atao tiana angatahana aminao sy ianao koa mahalala ny zavatra mahasoanay. Koa dia izay fantatro fa mahasoa dia ataovy araka ny habeny fitiavanao. Amen. Amarana sady zao fotoana izao tsika ry havana, amarana ny hira ny antsa ny folo alinda anao hira roa avy hatrany dia andeha ho raisitsika amin'ny tehaka mafy be ry izy ireo ry havana. Ireo mpiomana mpitandrina
ambaramitsika fa avao amin'ny antsany folo alindany anankiroa ry havana ny anankiray any Martsa ny anankiray any Ambatondrazaka dia samy mitondram-bavaka n'izy ireo isika.
andeha hitehaka mafy betsaka ravana voalaitra Andriamanitra. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika noho ny fantaterahany fotoana teto anio ry zareo. Misaotra ny fiangonana, misaotra ny pastera, misaotra ny birao fiangonana, misaotra antsika rehetrarehetra, koral, sampana rahavavy rehetra namaly ny antso niara-nidera sy nankalaza an'Andriamanitra teto isika. Dia Andriamanitra ny amaly fitiantsika. Dia araka ny afatra teo hoe mampahery atsika zany atsika rahalahy na bavy ao anatin'izao asa fanompoana koral Sampana Tanora Kristiana zao, mba azoto hatrany hikatsaka ny fivoarana ao anatin'izany asa fanompoana zany, trandrao izay talenta sy fanomezam-pahasoavana sy ny fanomezana ara-panahy rehetrarehetra omen'Andriamanitra anao. Fa na dia kely ary ny andohanao dia mety ho lehibe indrindra ny faranao, mety ho lasa diakony ianao, mety ho lasa mpiandry, mety ho lasa mpitandrina, fa aza mionona fotsiny ihany hoe mihira eo, fa mahery izan-trany mikatsaka ny tsara ao anatin'izany asa fanompoana zany. Dia Andriamanitra ny amaly fitianareo dia ho tody soamantsara any amin'izay toerana rehetra ny havitsika any isika rehetra. Dia mangataka ny Ray aman-dren'ny mpitandrina hiakatra ty anoloana marana fotoana. Saotra ny Sampana Tanora Kristiana isika nahatanteraka izao mankasitraka ny fiangonana Montola tehaka mafy be ho an'Andriamanitra isika. Misaotra izay rehetra tamin'ny lafin'ny teknika sy ny fanintanana ny tompo manareo mandrakariva hitsangana isika indray ny tsodrano. Nitsaranao izay tompo noho ny amin'ny fitiavanao amteraka teto ny fiderana, fivavahana, fisaorana indrindra naompana amin'ireo mpiomana ho mpitandrina. Petraka ambany fahasoavanao ny antso amin'ny tsirairay avy satria manana antso omenanay avy ianao araka ny voatonontonona teo fanomezam-pahasoavana samihafa. Ka saody izy ireo ankehitriny nitsodranao amin'izy ireo. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana any amin'ny fanamasina hitantananareo, naiza naiza le anareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika tokoa. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.